Voalohany indrindra dia faly miarahaba antsika amin'izao fandaharana izao izay mitondra lohateny hoe famiova amin'ny fanavaozana ny saina. Alohan'ny hanombohantsika ny fandaharana dia hery vavaka isika. Sotranao zahay Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina satria tsara aminay ianao ary ny famindramponao maharitra mandrakizay. Sotranao satria ianao no nanome fotoana ary ianao koa no nanome anay izao serasera ahafahanay mifandray izao. Ianao Jesosy hitaritarina anay amin'ny alalan'ny fanahina masina, hanome fahendrena anay sy hampianatra anay ka hahalalana ny sitraponao marina. Saotra Jesosy io, amen. Amin'izao fotoana izao moa dia tsara ampahalalaina antsika fa ny fandaharana izay vao manomboka ka mandeha eto amin'ny radio RMF, radio mitory ny famonjena, dia fandaharana mahakasika ny psikolojia izay mety tsy ho vahiny sofintsika fa mety efa fahentsika matetika, ary fandaharana ijerevana ny lafiny psikolojia io, jerena koa ny amin'ny lafiny ara-tsoratra masina, ny sitrapon'Andriamanitra tokony ataon'ny zanak'Andriamanitra, dia isika kristianina zany miatrika an'izany resaka psikolojia izany eto amin'ity zao tontolo izao ity, araka ny tenin'Andriamanitra izay milaza fa isika dia tsy natao hesorina amin'izao tontolo izao fa kosa harovana eo amin'izao tontolo izao ary ho fanasina sy ho jiro hitondra fanazavana sy hitondra fanasitranana amin'ity zao tontolo izao ity. Nomen'Andriamanitra ho adiditsika ity tany ity ka tsy tokony hialan-draikitra isika kristianina fa miatrika izany. Araka izany dia ny anjarantsika amin'ity tapany voalohany indrindra ity dia ny fampidirana ny amin'ity fandaharana ity, ary maromaro ny lohahevitra jerenao amin'izany fampidirana izany fa ny anjarantsika androany dia ny amin'ny fampidirana ny fandaharana. Ho hitantsika ato ny mombamomba ny fandaharana, ny antony hilatsika ny fandaharana ity, ho hitantsika ato koa ny mahazava-dehibe ity fandaharana ity, ary ho antsika mino antsika kristianina, indrindraindrindra isika kristianina luterana, dia ahoana no tokony hampiasantsika an'ity zavatra ho lazaina sy ho zaraina eto amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka manaraka izany dia hita eo koa ny hoe inona daholo ny rafitra n'ity fandaharana ity, inona ny zavatra ho hitantsika ato, inona no zavatra tsy maintsy ho hitantsika isaky ny fandaharana mba ahafahantsika mahalala mialoha ny mahazava-dehibe ity fandaharana ity. Araka izany jerentsika voalohany ny amin'ny antony fandaharana. Misy lafiny maromaro ny zavatra tokony hita ato, dia voalohany ny toeran'ny psikolojia amin'ny fiainana ankehitriny. Ny psikolojia dia zavatra vaovao tsy vaovao ihany, satria ny mahavaovao tsy vaovao azy dia isan'ireo siansa izay vao vetivety no tena nandaliana ny manampahaizana azy. Tsy sahala amin'ny matematika sy ny fizika izay efa siansa efa ela, fa ny psikolojia dia zavatra vaovao. Ho hitantsika amin'ny fandaharana manaraka moa ny famaritana amin'ny antsipiriany sy lalindalina kokoa ny amin'ny hoe inona ny psikolojia, fa ny anjarantsika androany dia hijery fotsiny aloha ny toerany izany psikolojia izany amin'ny fiainan'ny olona. Ny psikolojia dia ampiasaina amin'ny zavatra maro, ary matetika na tiantsika na tsy tiantsika dia mandalo karazana sivana amin'izany resaka psikolojia izany tsika, indrindra amin'izao tany efa mandroso. Amin'ny toerana somary andalam-pandrosoana sahala Madagasikara moa, na dia mbola tsy tena tafiditra amin'izany amin'izao fotoana izao, dia ho tafiditra ihany atsy ho atsy, fa amin'ny toerana izay efa mandroso tahaka ny Eropa na ry Etazonia na reny firenena izay somary sosialista kokoa sahala amin'ny Chine, dia tena efa tafiditra amin'ny resaka psikolojia. Ka anisan'ny zavatra jeren'ny zareo dia ny famantarana, ny fitsapana, ny toe-tsain'ny olona iray amin'ny alalan'ny psikolojia. Raha ohatra anao ohatra hoe hangataka asa, dia ao misy karazana fanontaniana apetraka zareo, ianao mety tsy mahalala, fa na tianao tsy tianao, na tianao na tsy tianao, dia efa jereny amin'ny fanontaniana apetrany aminao hoe olona hazoto amin'ilay asa tiana hatao ve ianao sa tsy hazoto, olona hahavita ilay asa tokony hapetraka aminao ve ianao sa tsy hahavita. Dia ny psikolojia no ahafantarana zareo an'izay, satria tsy ho kajikajy matematika tsy akory na kajikajy
fizika no hamantaran'izay zay fa resaka psikolojia. Dia tahaka zany koa ohatra hoe ny resaka ny fikarakarana ny saina, satria amin'izao sahirana ny olona mitady vahaolana amin'ny zavatra maro. Ao ny resaka hoe ahoana no fitaizana ny zaza, ao ny resaka hoe manao ahoana no tokony ho fampianarana ny zaza, ao ny resaka hoe manao ahoana no tokony ho fampianarana ny olon-dehibe. Izany rehetrarehetra izany dia jereny tarafiny amin'ny alalan'ny étude psychologique na fikarohana ara-psikolojia zany no ijerevany an'izany. Ka io dia lohahevitra efa tena mivelatra ary efa ampiasaina toerana maro samihafa, ka na amin'ny resaka asa, na amin'ny resaka fanabeazana, na amin'ny resaka fiarovam-pirenena, ohatra hoe hitady olona hatao miaramila na hatao hampiakarina grady dia any amin'izareo amin'ny firenena efa mandroso dia misy karazana test psychologique, zany hoe karazana hoe fitsapana ara-psikolojia ijeren'ny zareo hoe olona hahatanty ady ve ty olona ity, olona hahatanty korontana ve ty olona ity, olona tsy hanahirana ve ty olona ity. Misy koa karazana, misy koa le olona zay rehefa miverina avy any amin'ny ady dia lasa misy fikorontanana eo amin'ny fiverenana eo amin'ny fiarahamonina. Ireny olona ireny dia misy karazana étude psychologique koa na test psychologique na éducation psychologique, zany hoe fanabeazana ara-psikolojia na fitsapana ara-psikolojia ijerena an'izay hoe afaka miditra amin'io fiarahamonina hoe inona no fanabeazana ilainy hahafahany miditra tsara amin'io fiarahamonina io. Zany moa dia nisy amin'ny resaka hoe nisy ady lehibe faharoa dia tena nandeha ny karazana hoe fanabeazana ireny miaramila zay tany anady ireny amin'ny alalan'ny psikolojia. Zany dia hoentina milaza amintsika fa misy manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona ankehitriny ny resaka psikolojia. Ao koa ohatra ny resaka hoe fahasalamana, satria isika zay taloha dia tsy sarotra amintsika no hilaza hoe azony demonia ny olona anankiray rehefa mikorontana ny saina, fa ry zareo kosa nefa ny amin'ny resaka psikolojia dia tsy ny afa-po amin'izay fa nandinika lalina kokoa nijery hoe inona ny fototra, inona ny nahatonga an'io, ka misy koa zany fitsaboana atao amin'ny resaka psikolojia. Mbola hitantsika eo moa fa misy ireo zavatra mety hafangaron'ny olona amin'ny hoe psikolojia dia maromaro izy ireo. Misy ny resaka psikiatra, ao koa ny resaka hoe misy ny resaka hoe psikiatria, ao koa ny resaka hoe mahakasika ny resaka médium, zany hoe olona mpanelana olona amin'ny resaka fanahy, zavatra hafa zany. Fa zany rehetra zany dia mbola hitantsika amin'ny fandarina manaraka, fa ny androany dia ho hitantsika ihany ny hoe fampidirana ny amin'ny toerana zany psikolojia zany amin'ny fiainan'ny olombelona. Araka izany dia manana anjara toerana amin'ny fiainantsika ny resaka psikolojia, na dia tsy isika mivantana no manao izany. Ekena fa efa misy koa ireo lazaina hoe psikolojia kristianina izay mitaiza, manoro, manampy amin'ny fomba psikolojika, jereny koa tarafiny araka ny soratra masina sy izay mifanaraka amin'ny soratra masina. Fa zany rehetra zany dia mbola hodinitsika amin'ny fotoana manaraka, fa ny androany dia nampitaina amintsika ihany fa manana toerana lehibe ary zavatra tsy azo ialana intsony ny resaka psikolojia. Ka izay nahatonga antsika nanome fotoana ahafahantsika manaraka, ahafahantsika mianatra, ahafahantsika mamantatra ny zava-misy ny amin'ny mahakasika ny psikolojia io eto amin'izao tontolo izao ity. Satria moa isika araka ny soratra masina dia nantsoina ho jiro sy fanasina, hanazava, hitsilo, hanoro, ka tsy maintsy fantatsika ny zavatra manodidina antsika, fantatsika ny zavatra iainan'ny olona hafa, fantatsika ny zavatra iainantsika mba hahafahantsika manoro azy ireo. Ny zavatra iray ihany moa dia ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy zay nitondrana fanavoatana ho antsika, izany dia mba hamonjena ny fanahintsika. Araka izany ny zavatra hojerentsika voalohany dia ny toeran'ny mino amin'ny mahajiro sy fanasina azy, miatrika izay resaka psikolojia efa nitanisaintsika teo izay, ny hoe hatraiza ny idiran'ny resaka psikolojia amin'ny fiainantsika ankehitriny. Ka misy teboka vitsivitsy zany reto izay mila tadidintsika mandrakariva amin'ny fotoana anaovantsika ity fandaharana ity, satria raha vao very ireto teboka reto dia miala isika izay ny amin'ny fenitra sy ny sitrapon'Andriamanitra tokony harahintsika.
fa mila tadidy mandrakariva ireto teboka zay tanysaina manaraka reto. Voalohany amin'izany dia ny fiainana mendrika ny filazantsara, ny fampianarana kristiana, ny fampianarana marina sy tsisy ny fampianarana marina sy ankasitran'Andriamanitra dia fampianarana mendrika ny filazantsara zay ny tokony ho fiainan'ny kristianina. Ka na inona tenenina, na inona zavatra tokony hatao dia mila mendrika. Inona moa le filazantsara? Le filazantsara dia ilay hoe Jesosy maty ho antsika, isolony helontsika, izay fitiavan'Andriamanitra ny olona nahafoy izany hain'izay. Izay no filazantsara na adika koa hoe vaovao mahafaly. Raha izay no voahelingelina dia io no nahatonga any mpitarika antsika dia i Lotera izay tsy nangina, tsy mety hangina, dia io resaka hoe filazantsara io, satria io no voasembatsembana, io no voasakatsakana, satria lasa tsy filazantsara intsony fa lasa enta-mavesatra ny finoanan'i Kristy, ny fanarahandian'i Kristy. Nefa Jesosy no miteny fa mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa zaho no hanome anareo fitsarana. Izany no zavatra tsy maintsy arahintsika, izany hoe tsy hitondrana lalàna, tsy hitondrana famehezana, tsy hitondrana fampijaliana, fa kosa hitondrana fahafahana ao amin'ny Kristy. Izany fahafahana izany dia miteraka fanoloran-tena ho an'i Kristy, araka ny teniny fa ny voa hoy izy no hafantarana ny azo. Rehefa nateraka indray isika, rehefa afaka ao amin'ny Kristy dia hamoa voa tsara, dia voa fanoloran-tena. Ka io zany zavatra teboka izay mila tadiditsika mandrakariva. Na inona tenenitsika tamin'ny resaka psikôlôzia, na inona zavatra holazaintsika dia mila tadiditsika mandrakariva, fa tsy maintsy ao anatin'ny fefy ny fiainana mendrika ny filazantsara. Teboka faharoa dia fiorenana sy fijoroana amin'ny finoana. Raha vao banga ny resaka finoana, raha vao variana amin'ny finoana, raha vao miditra ny fisalasalana, na inona hianarantsika eto ka hitondra fisalasalana ny amin'ny mahamahefa an'Andriamanitra, ny amin'ny mahavita an'Andriamanitra, ny amin'ny mahatompo ny tompo an'Andriamanitra, dia tsy izy izay fa avy amin'ilay ratsy. Fa ny zavatra rehetra izay mila hianarantsika dia mila voafehiny izay hoe mitory ny fiorenana sy ny fijoroana amin'ny finoana. Satria fantatsika fa miharatsy koa zao andro zao, maro ny asan'ny devoly, ny asan'ny ratsy izay te hanimba ny finoantsika, ary vao may hiharatsy ho tonga ny fanenjehana araka ny efa nampilazain'i Kristy amin'ilay boky ny Apokalipsy, fa tsy maintsy ho tonga ny fanenjehana, tsy maintsy hisy izany alohan'ny hahatongavan'ny farany. Izany rehetra izany dia mila fiorenana amin'ny finoana, satria zavatra toy itony no hanombohan'ny fanenjehana, zavatra tsy fitovisan-kevitra amin'ny olona izao tontolo izao. Nefa tsika dia izay hoe mahajiro sy fanasantsika izay dia mila manana ny tenin'Andriamanitra izay ijoroantsika. Ka rehefa io no tsy hitovisantsika hevitra amin'ny hafa dia hisy ny fanenjehana, na io manomboka ao an-trano, na io manomboka amin'ny tenantsika ary, satria misy zavatra tsy eken'ny eritreretantsika nefa lazain'Andriamanitra fa marina, dia tsy maintsy arahantsika izay, tsy mifanaraka amin'izay ny eritreretantsika, dia io no hiteraka fanenjehana manomboka ao amintsika. Ny tenantsika manenjika ny tenantsika dia ilay Adama ela izay tsy maintsy vonoina mandrakariva amin'ny menina sy ny fibebahana araka ny soratra masina, dia miditra eo amin'ny fianakaviana araka ny tenin'i Jesosy. Fa zao izy Jesosy tsy ataonareo hitondra fiadanana, fa ny ray lasa hitory ny zanany, ny reny lasa hamono ny vinantiny, lasa hifamono ny olona, satria tsy hitovy hevitra. Ary toy izany koa ny amin'ny fanjakana, satria tsy hitovy hevitra amintsika ny fanjakana. Tsy miafina izany fa efa iainan'ny kristianina mino maro maneran'izao tontolo izao, hitantsika amin'ny haino aman-jery maro samihafa, ireo rahalahy, ireo anabavy kristianina izay tapahin-doha, vonoina, noho n'inona, noho n'izay fijoroana amin'ny marina izay. Ka ny zavatra hianarantsika zany dia tsy maintsy mampitodika mandrakariva amin'ny fiorenana sy finoana an'Andriamanitra. Na io resaka psikôlôzia, na io resaka hafa dia tsy maintsy izay, fa aza ho isana izay mieritreritra fa hafa ny fiainana ao am-piangonana, hafa ny fiainana rehefa ivelan'ny fiangonana. Araka le tenen'ny olona mahazatra moa hoe mivavaka izy lahady fa mangalatra koa amin'ny latsinainy. Tsy kristianina no tokony hanao an'izany, fa raha ohatra ka na inona ataontsika dia mila tafiditra ao anatin'io fefy izay apetraka ny soratra masina eo. Voalohany araka ny teny teo dia fiainana mendrika ny filazantsara, miendrika ilay hoe Jesosy maty ho antsika. Faharoa dia miorina sy mijoro amin'ny finoana.
tebaka fahatelo zay mila ikehtsika sy fatatsika ihany koa dia ny resaka hoe faharetana hatramin'ny farany. Io dia mahaleo tena na dia fandraisakaresaka finoana atsika teo satria ny amin'ny faharetana hatramin'ny farany dia tsy maintsy misy zavatsarotra andalovantsika amin'ny fiainantsika, ary ireny no izahana toetra ny finoantsika, ireny no antorenana antsika mafimafy kokoa hatoky an'Andriamanitra na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Ka arak'izay dia mila tsika maharitra hatramin'ny farany fa izay ihany no vonjena. Ho tonga ilay fotoana izay ho sarotra ary araka ny tenin'Andriamanitra dia hiangatsiaka ny finoan'ny maro, hiangatsiaka ny fankatiavan'ny maro. Fanontaniana mipetraka dia hoe anisan'ilay hangatsiaka ve isika sa anisan'ilay haharitra hatramin'ny farany, satria ho mafy izay fotoana izay. Ary mahatoa ty resaka psikolojia ty nampidirina amin'ny fandaharantsika dia satria isan'ny teboka manahiran-tsaina izy ty amin'ny kristianina, satria maro ny amin'izao ny olona zay mampitondra fampianarana hafahafa eo anivon'ny fiangonana, zay resaka psikolojia no entiny hanohanana ny heviny araka an'izany. Misy koa nefa zavatra zay tsara ho jerentsika tsirairay avy reo amin'ny fotoana mahamety azy, fa ny mila tadidintsika zany dia hoe hitarika faharetana hatramin'ny farany, tsy fiovana. Maro ireo olona zay ankehitriny zay milaza hoe zavatry ny fahiny zany, fombafomba taolo zany, fa ny kristianina tokony hihavao arakaraka ny fandrosoana. Mila mitandrina isika, fa kosa misy ireo zavatra tsy nilovaintsika tamin'ny taonjato anelanelany na hoe vao vetivety, fa misy zavatra efa nataon'ny fiangonana hatramin'ny andron'ny apôstôly sy Jesosy. Ka raha io no hovaintsika hampanarahantsika ny toetrandro dia sahoary dia hanimbatsika izay. Fa ho hitantsika avy ireo teboka ireo fa ny zavatra mila tadidy zany araka le teny teo dia hoe ny fampianarana, ny torolalana, ny resaka rehetra atao eto dia tsy maintsy manondro ny fiainana mendrika ny filazantsara voalohany. Faharoa, tsy maintsy manondro ny fiorenana sy fijoroana amin'ny finoana. Fahatelo dia tsy maintsy mitarika atsika haharitra hatramin'ny farany na mora na sarotra, ka tsy hatahotra fa ho sahy sy ho vonona hiaritra andrakariva na amin'ny fijaliana io na amin'ny fahoriana na amin'ny mora na amin'ny sarotra, araka ny tenin'ny Paoly fa ny antom-pahavelomako izy dia Kristy, ny fahafatesako dia tombony ho an'i Kristy. Izany rehetra izany dia lazaina amintsika tsy hoe satria afaka 10 taona na afaka 5 taona na afaka 20 taona zao ny zavatra hisy, tsy resaka izay, fa kosa araka ny tenin'ny Paoly dia ny finoan'izy ireo no nitazomany ny fampianarana marina ka nampitainy an'izany amin'isika taranaka tafara. Anjarantsika koa zao no mitazona ny fampianarana marina, hoentitsika ampitaina amin'ny taranaka manaraka, ary tsy maintsy haitsika ny firesahana amin'ny taranaka manaraka mba hahafahantsika mampita izay hafatra zay, satria raha tsy mifankahazo ny voambolana ifampiresahantsika amin'ny taranaka manaraka dia lasa ho very ny marina. Ary anisan'izay voambolana hampiasain'ny taranaka manaraka ty resaka psikolojia ty, ary zay no tsy maintsy andiniantsika ny resaka psikolojia dia ny mbola am'izao. Ary tsara moa fa Madagasikara mbola tsy tafiditra lalina amin'ny voambolana ampiasain'ny olona matetika io, kanefa fa manomboka miditra tsikelikely zao, zany hoe tena ara-potoana ny anaovana an'izao fampianarana izao amintsika kristiana loterana malagasy. Fa ireo namana zay any ivelany moa dia mahalala tsara fa efa tafalentika amin'izany, ka misy ara ny zaza tokony hotezaina zay tokony hoentina manantona ny fiangonana lasa mankany amin'ny lalana tsy izy, zay vao mahay miteraka fiboboana sy fireharehana ka lasa tsy mety zay zavatra zay. Ka ilaina zany izao fandaharana tiantsika hatao izao. Teboka faharoa zay hojerentsika dia ny firafitry ny fandaharana, fa mialohan'izay dia hanaraka hira vetivety isika. Kanefa tsy mahita izay mahasoa
Tafiditra amin'ny tapany faharoa isika zao amin'ny fandaharana izay efa tsy ho lava fa efa ho fohy dia ny amin'ny hoe inona no ho firafitry nyity fandaharana ity, satria isika zao moa dia mbola amin'ny fampidirana nyity fandaharana ity, amin'ny maha voalohany anaovantsika an'ity fandaharana miova amin'ny fanavaozana ny saina ity. Tsara ampahatsahivina moa fa izany teny izany dia nitsoahana avy amin'ny Rômanina toko faharoa amby folo andininy faharoa izay manao izao amin'ny anaran'i Jesosy, ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ny firafitry ny fandaharana araka io teny izay nanorenana ny fandaharana io, tenin' Jesosy, dia ho hitantsika isaky ny fandaharana ny fijerin'ny psikolôjia mahazatra, satria misy lohateny marobe ho hitantsika amin'ny fandaharana ity. Dia ho hitantsika hoe ahoana no fijerin'ny psikolôjia mahazatra an'io teny io. Zany hoe le psikolôjia mahazatra dia hoe raha vao miresaka psikolôjia dia inona ny aneritreritry ny olona voalohany. Izay tsy voatery ho izay tokoa ny psikolôjia, tsy voatery hoe io no tena tokony ho izy, fa kosa le psikolôjia mahazatra ny olona ahoana, inona no valinteny, inona no vahaolana aroson'ny psikolôjia mahazatra, inona no fijeriny an'io zavatra anankiray io. Zay zavatra izay tsy voatery ho marina, tsy voatery ho araka ny soratra masina, tsy voatery ho izay no hampianarana antsika, fa mila fantatsika izay hahafahantsika mahalala ny teny mila avalintsika an'io antoko anankiray io. Dia zavatra ho hitantsika faharoa koa dia ny fijery ny tenin'Andriamanitra an'io zavatra anankiray io. Ho hitantsika hoe ahoana ny vahaolana aroson'ny psikolôjia, inona indray no aroson'ny tenin'Andriamanitra. Eo tsika dia hahafahantsika mandandandanja avy hatrany hoe mivaona mankay izy ity psikolôjia ity, sa marina mankay izy ity psikolôjia ity. Ny hoe psikolôjia moa mbola ho faritantsika ihany amin'ny fandaharana manaraka, fa ho hitantsika ao fa ny psikolôjia dia voambolana fotsiny hahatsara endrika azy, fa zavatra efa iainan'ny olona ary efa fantan'ny olona. Jesosy izay nahary antsika, nahary ny zavatra rehetra, dia mahalala ny tsara, mahalala tsara ny toe-tsaintsika, mahalala tsara ny fomba fiainantsika. Fa ho hitantsika eo zay hoe ahoana no avalin'ny tenin'Andriamanitra, ary ho hitantsika eo koa hoe raha zarain'ny psikolôjia ho toy izao ny olombelona, dia ho hitantsika hoe zarain'ny tenin'Andriamanitra ahoana ny olombelona. Ho hitantsika hoe aiza ny fahamarinana izay psikolôjia zay, inona no teny entin'ny soratra masina mamaly an'izay zavatra lazain'ny psikolôjia zay. Fa ny zavatra mila tadiditsika dia ny tenin'Andriamanitra no ambony, izy no faratampony, izy no voalohany, izy no fahefana mahefa. Ekena fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy boky natao hianarana psikolôjia na hampiharana psikolôjia, nefa hitantara fa ao ny fitondran'Andriamanitra ny olona. Ary ny psikolôjia dia manana an'izay tanjona izay hoe fanabeazana ny olona, ho fitarihana ny olona, ho famantarana ny olona, ho fanoroana ny olona. Izay no isan'ny tanjon'ny psikolôjia. Ko raha manana ny tanjona izay izy, Andriamanitra izay nanavotra ny olona, ny fanambarana an'izay fanavotana izay dia miharihary ao amin'ny soratra masina. Dia hita eo ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona, mivoaka ho azy eo ny sitrapon'Andriamanitra sy ny toetra ny olona. Ary ahoana no entin'Andriamanitra mamaly an'izay. Zany hoe azo tarafina amin'ny soratra masina izay toetra ny olona izay sy ny vahaolana aroson'Andriamanitra amin'ireo toetran'ny olona ireo. Ka araka izay dia ho hitantsika mirazotro, amin'ny fomba mirazotro, en parallèle ho izy ny vazaha, ny fomba fijerin'ny psikolôjia sy ny fomba fijerina ny tenin'Andriamanitra an'izay zavatra anankiray izay. Ahitantsika hoe ahoana no tokony ho fijoroantsika na position tsika kristianina loterana miatrika an'izay zavatra izay. Faran'izany dia hoe izay hoe fampiharana ny kristianina izay hoe mahakasika ny lohahevitra anankiray, dia ahoana tokony fampiharantsika kristianina azy. Matetika moa teneniko foana hoe loterana malagasy, fa mety misy aminareo mihaino, misy aminareo izay mijery, mety tsy ho kristianina loterana malagasy, fa mety ho kristianina. Kanefa zao fotsiny ampirisihako anareo, jereo tarafo amin'ny soratra masina ny fahamarinana zavatra lazaina, dia ho hitanareo hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve izany sa tsia. Araka ny hitantsika amin'ny soratra masina fa na ireo olona nitorian'i Paoly teny ara dia tsy tonga dia nandray izany ambolony, fa mijery, mitaratra izany araka ny soratra masina.
araka izany dia ho hitantsika teboka fahatelo amin'ny firafitry ny fandaharana ny hoe ahoana zany ny lesona tokony ho tsoatsika kristiana miatrika ny lohahevitra anankiray io, satria tsika eto anivon'izao tontolo zao araka le teneniko tary amin'ny voalohany dia hoe tsy ny hanaisotra antsika amin'izao tontolo zao ny tanjon'Andriamanitra araka ny tonimbavaka nataon'i Jesosy alohan'ny hialany, fa kosa ny hiarovana antsika eto anivon'izao tontolo zao. Zany hoe raha eto amin'izao tontolo zao tsika dia arovany ka mety hampiasa ny fitenin'izao tontolo zao tsika voambolan'izao tontolo zao, nefa ny fomba hitenenantsika anazy dia zay araka ny sitrapon'Andriamanitra, masina sy ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra, satria ny zavatra rehetra ataontsika dia mila zay hoe masina sy ankasitrahana. Ao ka ohatra izy fitenenareo fanatitra, masina, velona, sitrak'Andriamanitra. Zany hoe raha vao hoe miresaka hoe tenantsika dia momba antsika rehetra zay, ka na inona ataontsika araka ny tenan'Andriamanitra koa hoe ataovy ho voninahitr'Andriamanitra, ataovy toy ny fanompoana an'Andriamanitra, ataovy ho an'Andriamanitra, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, misaora mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Zany hoe na inona ataontsika, fa tsy hoe amin'ny sehatra anankiray dia resaka fampianarana dia veloma raha tenin'Andriamanitra, amin'ny sehatra anankiray resaka fitaziana dia veloma ny tenin'Andriamanitra, amin'ny resaka anankiray resaka asa dia veloma ny tenin'Andriamanitra, fa kosa amin'ny zavatra rehetra dia ho an'Andriamanitra sy an'Andriamanitra araka ny teny fa ao amin'i Jesosy ny fahafeno amin'ny zavatra rehetra. Ka izay no firafitry ny fandaharana manomboka amin'ny heriny toy izay indray dia tahaka an'izay no ahitantsika ny firafitry ny fandaharana, ahitantsika ny fijerin'ny psikolojia mahazatra, ahitantsika ny fijerin'ny tenin'Andriamanitra, ary ahitantsika koa ny fampiharan'ny kristianina hoe inona ny zavatra tsoahany miatrika an'izao tontolo izao zay namitrahan'Andriamanitra azy hahajiro sy fanasina azy. Tsara ampahatsiarivana antsika moa fa ny fandaharana izay mandeha eto amin'ny radio mitory ny famonjena dia miverina intelo isaky ny herinandro amin'izao fanombohana izao, fa Andriamanitra mahalala izay fomba hanatsarana azy amin'ny manaraka, fa miverina intelo izy ary manantena antsika tsy hisalasala hametraka fanontaniana manoratra, satria raha eo amin'ny pejy ZFLM zao no anoratanao dia manana pejy eo amin'ny Facebook ny ZFLM dia azo afaka mametraka fanontaniana avy hatrany ianao, satria misy raha mandreny pastora mamy ao afaka manoro, afaka mitaridalana. Dia raha ohatra koa hoe any amin'ny blog ny ZFLM dia ilay raha mbola tsy fantatra ao ilay izy dia hoe Luterana tiré Malagasy, raha ao anao dia misy fanontaniana, dia ao anao manontany dia ny ray aman-dreny pastora sy ny tenanay moa hamaly mivantana ny fanontanianao raha misy fanontanianao mahakasika ny fandaharana dia aza misalasala manampinareo ray aman-dreny pastora, ary indrindra ny tena tsara raha misy pastora eo akaikinao aza misalasala manantona azy, miresaha aminy, mazavao aminy ny zavatra olana sy ny fanontaniana rehetra mipetraka aminao. Zay ary ry havana malala ao amin'ny tompo fa misaotra antsika rehetra nanaraka ty fandaharana tapany voalohany ity, fa amin'ny manaraka amin'ny heriny toy izao indray no hisy tapany faharoa sy fahatelo, fa ity tapany voalohany ity moa dia averina amin'ny fotoana mahamety azy araka ny fandaminana ataon'ny tandaharaha ao amin'ny radio, dia averina ity dia ahafahantsika maharaka azy raha ohatra ka misy zavatra tsy araka atsika tamin'izao voalohany izao, fa dia tia anay anatolotrako anay ny zanakao, raha nomenao ny zanakao dia hamonjena anay, koa raha nivonjenao izahay dia nomenao anay ny fiainana mandrakizay. Zany fiainana mandrakizay zany dia miteraka fifaliana ho anay, ary raha mihaino izao teninao izao zahay dia araka ny teninao fa hanome anay be dia be ianao, koa dia omeo anay ny fahasoavanao, omeo anay ny fitiavanao hiainanay izany fitiavanao izany, ny fampianarana marina avy aminao hatoronao anay, hambaranao anay ny fanahy masina izay fanomenao anay tamin'ny batisa masina no hitenenanao aminay, hahazava ny sainay, hahafantaranay ny sitrakao amin'ny zavatra rehetra ataonay. Ho voninahitao Jesosy Kristy irery ihany
izao fandaharana ataonay izao.